Manolotra ny rahaba tompoko. Toy indray ny fivoaran'ilay cyclone tropicale Dikeledi tamin'ny sivora maraina teo izy dia any amin'ny manodidina ny 520 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Voemara no anisy foibeny. Mitondra rivotra 20 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Raha ny fizotrany dia mikisaka miakandrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Raha ny tombatombana dia hiditra antanety eo anelanelan'ny Voemara sy Antsiranana ity rivo-doza Dikeledi ity ho amin'ny anio faran'ny tolakandro na ny alina, zany hoe manodidina ny amin'ny 4 ora hariva sy eo amin'ny 9 ora alina eo zany no fotoana mety hidiran'izy io antanety. Ikorotana ny toetry ny andro any amin'ny faritra avaratry ny nosy iray manontolo iny ka mety hisy arak'izany ny fiakaran'ny rano na renirano eo ihany koa no mety ho fiotsahan'ny tany na ny trano noho ny rotsakorana mety anodidina eo amin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora. Mety hisy ihany koa ny fiakaran'ny ranomasina amin'ireo toerana moratondraka amin'ny fiakaran'izy ity antanety satria mety hanainga hatramin'ny 7 metatra be zao izay avy ny onja izay. Vokatra izay indrindra dia tsy misy fiovana ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza fa voatazona ho filazana miloko mena hatrany na filazana loza mitatao ho an'ny faritry Sava sy Diana, filazana miloko mavo na filazana loza manambana kosa ho an'ny distrikan'ny Bealanana, Antsohi ary Analalava, filazana miloko maitso na filazana fanairana ho an'ny faritra Ambatosoa sy Boeny, torak'izay ihany koa ny distrikan'ny Befandriana Avaratra, Mandritsara, Mampikony ary any amin'ny Port Berger na Borziny. Entanina ny mpiandrika manomboka eo Manoro hatrany Antsiranana ho an'ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy avaratra Atsinanana moa zay, ary manomboka eo Antsiranana hatrany Besalampy mba tsy hivoaka iandrika intsony aloha mandra-pahalatsa tanteraka ity rivo-doza ity satria mikorotana ny toetry ny andro an-dranomasina. Entanina amponina rehetra anaraka akaiky ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro, izay ihany koa moa dia vonona ny ifampizara aminareo amin'izay vaovao izay. Ny mponina amin'ireo toerana voalaza ireo dia entanina foana mba anaraka atsakany sy andava ny toromarika omeny ny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza amin'ny edisio. Mandra-piaona vetivety ary.